Raha ivavaka isika rehetra, saotra tera laza atolotrainao tokoa. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, fitiavanao tokoa, dia niafy ianao nanolotra ny tenanao, nanolotra ny ranao, ry Jesosy Tompo, nanaiky ampanetretena hahatanteraka ny famonjenanay, nanaiky amin'ny fitiavana feno hamonjenanay. Sotranao ahazoanay mitokana eto, andrenesanay izany teny mpitiavanao izany, tantananay toy ny zanaka malala, zanaka hendry, zanaka manoa, zanaka makatoa ny teninao, koa dia mangataka anao zahay fanahin'Andriamanitra. Mampianatra anay hahaizanay makatoa tokoa ny teninao Andriamanitra, dia ampianaro zahay amin'ity ora sy fotoana ity. Zavao amin'ny fanahinao masina ny fonay, ny sainay, ny fitepo, ny fieritreretanay, mba hanjakany fitiavanao, dia fitiavana manolotra ny aina hamonjy izao tontolo izao, fitiavana izay tsy takatry ny fisainanay, mba ho ambolenao ao anatinay ny alalanay marina izay sitrakao ataonay. Ngataka anao zahay fanan'Andriamanitra, dia ny tenenanao amin'ny olonao tsirairay voriny eto. Ngataka aminao zahay fanan'Andriamanitra, ny ampianaranao anay, dia ny amantaranay izay sitrakao ataonay. Andevina ny ota, andevina ny tsy finoana, andevina ny akamona sy ny abadona, levony tanteraka izany. Koa dia manomezanay saina, manomezanay fahendrena, manomezanay fahalalana, mamantatra izay sitrakao amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia mamindrafo aminay Tompo Andriamanitra, mamelantso fantanteranay rehetra, hatreo feno ny teninao izay efa nirenesinay teo, hatreo feno ny teninao izay mbola ho ambara koa. Dia mitenena aminay araka ny fombanao, mampianaranay Jesosy Tompo, mamindrafo rery mpamonjy, mampianaranay araka ny habeny famindramponao. Ny anaranao ry Jesosy, avy any Nazareto, nyrina isametrahana izany vavaka izany, ny asan'ny rasy rehetra, sakasakana rehetra tsy aizanay mandray ny teninao, ny fahavalo sy ny firongana, na avy aizy ireny na avy aizy ireny, dia didio haroaho mana amin'ny fariafina anjara toerana. Levony tanteraka izany, izay tsy aizanay manefa sy manatosy ny adidy sy ny andraikitra ny fanekenay teo anatrehanao sy ny vavolombelona maro, manomeza hery Tompo Andriamanitra. Tenena Jesosy eo araka ny fombana. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anarany Jesosy Tompontsika, azoana miaona eto, vorina eto sika, andre ny teniny izay fanambara tamintsika teo, ary mbola ambara amintsika koa. Koa dia faly raha faly tokoa, miarahaba antsika tsirairay, manaiky sy mankatoa an'izany tenin'Andriamanitra izany, manaiky sy mankatoa hiaino izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny toerana toy itony. Koa dia rainane ny Tompo Andriamanitra mba hanjaka sy hanapaka isan'ny tokantrano ka hananantsika fiainana ao aminy. Ny tenin'Andriamanitra araka ny fandaharan'ny perikopantsika FLM dia hitantsika araka ny Jaona 2:20, ny filazantsarany Jaona 2:20, ny andininy 12 mahatratra ny 15. Ny filazantsarany Jaona 2:20, ny andininy 12 hatramin'ny 15. Rehefa samy nahita, dia rahasika mamaky eo ampisanganana izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy, mihoatra noho ny fitiavany reto. Hoy izy taminy, eny Tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, fahano ary ny ondry keliko. Hoy indray Jesosy tamin'ny fanindroany, Simona zanaky Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia hoy
dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy Jesosy taminy, andraso ary ny ondroko. Hoy Jesosy fanotelony, Simona zanaky Jona, moa ty ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa ty ahy va ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fahano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia hanenitra ny tananao ary olon-kafa no hanikinanao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no nolazainy hanambara ny fomba ny fahafatesana izay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazany izany dia hoy Jesosy taminy, manaraha ahy. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra izay tian'i Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany, tamin'ny fisakafoanana ka nanao hoe, tompoko, iza no hamadika anao? Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no ho amin'ity lehilahy ity? Hoy Jesosy taminy, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa manaraha ahy ianao. Ary niely tamin'ny rahalahy izany teny izany, fa tsy ho faty izany mpianatra izany. Nefa Jesosy tsy nilaza taminy fa tsy ho faty izy, fa raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Izy no ilay mpianatra izay vavolombelona manambara sy nanoratra izany, ary fantatsika fa marina ny fanambarana. Ary misy zavatra maro hafa koa izay nataon'i Jesosy, ka raha voasoratra tsirairay avokoa izany rehetra izany ataoko, fa izao tontolo izao aza tsy omby ny boky voasoratra. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra anie, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny fiombona sy ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Amen. Teny izay diso fantatsika loatra ny amin'ny tantara izay nataon'ny Jona, raha manambara ny filazantsara izy. Fa azontsika fitirina hotely lehibe zany fanambaran'ny Jona manambaran'ny Jesosy, raha milaza ny fahatsaran'Andriamanitra, milaza ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy izy, dia tsy tahaka ny nataon'ireo mpanoratra hafa izay nilazan'i Jesosy ho avy etỳ an-tany nateraky Maria, fa ny mampiavaka ny filazantsarany Jona dia ity hoe Jesosy avy any an-danitra, Jesosy efa tao amin'Andriamanitra fahiny. Dia lazay ny mpandinika maro hoe pré-existence na ny zanak'Andriamanitra izay tao amin'Andriamanitra. Eto zany dia ambara sy afoezina amintsika zany izay tantara izay, dia ny fiandohan'ny tantaram-piainan'i Jesosy izay ambarany Jona apôstôly mpanoratra eto, dia ny filazantsara izay manambarany Jesosy hoe Jesosy avy any an-danitra dia nomen'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra, teny tonga nofo, teny manjanaka, manapaka ao amin'izay mino azy, izay rehetra ny mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny toko voalohany zay. Raha ny toko faharoa sy ny manaraka hatramin'ny toko fito ambin'ny folo dia mampiharihary izay ny ministeran'i Jesosy izay tsy maintsy tanterahana amin'izao tontolo izao, ambarany Jona eto zany, ambarany filazantsarany Jona zany, fa hoe Jesosy zanak'Andriamanitra, mahay ny zavatra rehetra,
na ny salasala ary Maria tamin'ilay tsy fampiny mofo taokana dia sahany teny Jesosy hoe raha vehivavy moa ny faninona tsika sy ianao nahoana ianao tsy miteny raha misy zavatra ohatran'izany dia nampanjariany Jesosy ny rano ho tonga divay fanampiny ny sakafo teo amin'ny fanasana mba tsy ho afa-baraka tsy ho menatra ny mpanasa ka dia hainy Jesosy nasehony Jesosy tamin'izany voalohany indrindra araka ny fanambarany Jaona dia ny maha tompo ny fahefana azy amin'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetra. Raha ny ministeran'i Jesosy zany ambarany Jaona dia fahagagana ankenina ihany no amaritany efa herin'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy, ny fahefan'Andriamanitra tao amin'ny Jesosy dia ny fanasitranany ny zanaky ny tandapa, ny fanasitranany ilay teraka jamba izay hafa araka ny fahaizany rehetra hita mbenimbeny tamin'ny zanak'Israely fa hoe zany teraka jamba izany dia jamba mandrakizay kanefa dia ambarany filazantsarany Jaona fa nampahiratiny Jesosy izany teraka jamba izany. Dia manaraka ao hitasika ao ny nananganany ny Lazarosy izay efa maty izay nampalahelo fatratra ny Marta hoe Maria hoe raha mba teto ianao tompoko dia tsy maty ny anadahako. Dia hoy Jesosy raha mino anao raha manaiky ianao ny herin'Andriamanitra dia zany fa ho velona ny anadahanao. Efa maimbo tompoko, efa maimbo izy zany. Tsy voalazako vao Jesosy fa raha mino anao. Raha makatoy ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fahagagana afohesika ny tantaran'ny fahagagana fa ny farany dia nanoloran'i Jesosy ny ainy izay efa nambarany tamin'ny maro fa hoe amin'ny andro ohatran'izao dia homboana aty zareo dia ho faty aho nefa dia izao aza malahelo anareo fa hitsangana ao amin'ny andro fahatelo. Nanahirany mpianatra ny fanekenan'izany. Ampahafiriny izay efa maty fa tsisy niverina ka maninona ity zalahy ity no hitsangana dia ho velona. Tsy toa eritreritra ny mpianatra zany fa hoe mitombona ny fanambarany Jesosy fa dia izao tonga ny fotoana dia izay hitasika igny nankalazatsika ny Paka iny. Jesosy raha ny fanambarany Jaona azy dia tena Andriamanitra tao an-danitra nampidinina tamin'ny fomba fahaizan'Andriamanitra, ny faripahefan'Andriamanitra, ny faripahaizan'Andriamanitra, ny faripanapahany amin'ny zavatra rehetra ka nampiterahany azy ny Maria tamin'ny fomba tsy takatry ny fisaina. Dia izay aharihary eto amin'ny tantara eto zany dia ny hoe Jesosy niseho izay anjaratsika eto zany dia ny nisehoan'i Jesosy mametraka ny tantaram-piainany famonjena ho an'izao tontolo izao dia mamepetra mafy mametraka ny fanontaniana eto amin'ny Petera hoe Petera zanaky Jaona moa tia marina ve ianao io. Eto dia ny hafanampon'ny Petera izay tena mpanaratoana nahitany Jesosy teny ampita ka dia nahasa ny roboka rano anatinan'i Jesosy dia mahabe fanontaniana ho an'i Petera, mahabe tribunaly ho an'i Petera. Raha tribunaly zany dia tribunaly ny an'i Petera eto hoe efa matimatesany fony Jesosy i Petera izay tena hoe manaiky ny herin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Zany nampalahelo an'i Jesosy anefa mampametraka fanontaniana azy dia izao. Raha tsy teo Jesosy nisitrika daholo ny mpianatra. Petera izay nandrandraina nahazo an'ilay sohidrano hoe ianao no vato lampy ny fiangonana, ao aminao no anorenana ny fiangonana. Petera indray tia mitady varaotsana ho aiza andeha anarato aza laho izy fa ho ratsy ty raha ty. Anaraka anao koa ny hetso hoy ny sasany, anaraka anao koa hoy ny sasany. Dia iny izy lasa nanarato iny. Ino ny zavatra nitranga tamin'ny tantara tamin'ny alahady lasa? Tsy nahazo
na dia vinazandrano iray aza niala maina nandamoka ny fahaizan'ny Petera ny fanaratoana izay ny matimatesany tsy nitodiany tamin'i Jesosy raha tonga ny fanenjehana tsy nitodika tamin'i Jesosy raha misy ny tsipisena tao amin'izareo fa dia andeha hanarato aho hampiasa ny fahaizana zay ny dikany ane andeha aho hampiasa ny taletako fa Jesosy ty fa tsy fantatry izay nanjo azy fa dia andeha tsika andeha aho hanarato anaraka anao koa netsy ka tsy mahagaga raha mipetraka amin'ny fanontaniana amin'ny Petera hoe Petera tena ty avy ianao io Petera nahita ny nahafantatry nahatsampa tena hoe nanaiky ny fahefan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy Jesosy tsy nivavaka zay ny zavatra hita eto andeha hanarato aho nanarato moa tsy nahazo nandamoka ny fahaizan'ny Petera ny arato satria nahoana le fahaizana mipetraka amin'ny tsirairay ny fahaizana mipetraka Andriamanitra amin'ny olona ny fahaizana izay entiny olona mandehandeha dia tolotra avy any ambony araka ny io nahatsapan'ny Jakoba an'izany hoe Jakoba tena sahany teny any Petera hoe ny fanomezana rehetra ny eo izy dia avy any ambony tsapan'ny mpianatra zany satria nahoana olona tena hoe manana ny mahaizy azy zany olona zany nefa dia niala maina tamin'ity indray alina ty anehoan'i Jesosy ny fahefana anehoan'i Jesosy ny mahaizy azy hoe nitantana sy ny anso an'zareo alasao amin'ny sisiny ato ataovy ato ny aratonareo zany ny fahefan'Andriamanitra hoe ny fahaizan'Andriamanitra izay maha-Andriamanitra ny Andriamanitra dia miseho eto izy manamafy amin'ny Petera eto izy zany Petera izay nalaky nanadino Petera izay malaky niova malaky niova ny Petera izany no ambara eto zany dia amafisina hoe fahana andraso fahana andraso niondriko dia hitenen'Andriamanitra koa amintsika androany miteny amiko miteny aminao miteny amintsika tsirairay Andriamanitra ianao efa nantsoin'Andriamanitra vita batisa ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina mpandray ny fanasan'ny Tompo tena ho natokan'Andriamanitra tamin'izany no hamasin'Andriamanitra tamin'izany dia mbola ivelomany zao teny zao hoe fahano andraso ary niondrin'Andriamanitra eo aminareo dia hoy Petera teo nanenina hoe mitandrina azy sy antery mipetraka amin'ny fiangonana ny baikon'Andriamanitra mipetraka amin'ny tsirairay ny tenin'Andriamanitra adidiny tsirairay ny tenin'Andriamanitra dia mipetraka amin'ny fanontaniana ny tsirairay anatiny any hoe ataoko ahoana ary ny famahana ny ondry ho haiko ve ny amahana ny ondrin'Andriamanitra zaho nga pastora zaho nga mpiandry zaho nga evangelista tena manana anjara amin'izany tsika tsirairay ny Paoly apôstôly tsara moa manambara an'izany ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anakenareo ny Kristy ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny itiavan'ny Kristy ny fiangonana itiavanareo ny tokantranonareo famahanana ny ondrin'Andriamanitra mipetraka amin'ny adidiny tsirairay antony fahamasinana anamasinana ny tokantranona kristianina dia ny ho vavolombelony Kristy ao amin'ny fiainana zay mahatonga hoe manenona ny fiangonana no tena manery ny kristianina mba ho amasinina eto ny fanambadiana ny tokantrano tsirairay dia tokantrano volombolan'Andriamanitra hanaparitana hanamaroana n'izao taranaka eram-pirenena izao ka noho izany dia raha misy ny fahatongavan'izany raha misy ny fahatanteran'izany dia anjarany izy tena ny voalohany indrindra izy nahatanteraka ny fampitomboana taranaka mamana ny ondry ao aminy dia ny fifankatiavan'ny mpivady voalohany indrindra ny fifankatiavan'ny mpivady ho hitan'ny ankizy madinika fa hoe mifankatia amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy reto ray aman-dreny reto mifankatia amin'ny alalan'ny
amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ireto ray aman-dreny reto dia mangina ny ankizy. Zany no zaraina ao amin'ny tokantranony tsirairay dia ny anana ny ankizy na dia mbola voateraka aza ny zanantsika loterana dia atao eto mariky ny fankatoavana, mariky ny fanekena, mariky ny famahanana ny ondry kelin'Andriamanitra. Dia aza manao anao hoe zaho tsy manana anjara amin'ny famahanana ondry zany. Tena manana itsika tsirairay vita ositra ao amin'ny Kristy tompoko. Fa anjarako sy anjaranao mandray izany ka mitondra izany amin'ny ankonanao, eo amin'ny fianakavianao, eo amin'ny mpiara-monina aminao. Zany no anjarako sy anjaranao, zany no anjarantsika fiangonana. Izay no mampiavaka ny fikambanan'ny fiangonana amin'ny fikambanan'izao tontolo izao. Ny fikambanan'izao tontolo izao dia vitany baratin amin'izao fotsiny. Fa ny fikambanan'ny fiangonana dia fikambanana novolambolan'Andriamanitra na masin'Andriamanitra manokana, natokan'Andriamanitra manokana, ka dia tena hoe isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny fiainany tsirairay. Ka tsy haiko ny atsika tsirairay ihany isa tokantrano fa tena manjaka ao amin'ny fiainantsika ve, tena mamahana ny ondry ve ny tsirairay isa tokantrano. Paoly apôstôly aloha dia manao hoe aza poretina ny fanambadiana. Lehilahy moako dia manao hoe satria ny tenin'ny Soratra Masina manao an'izany hoe ny vehivavy dia tokony tsy maintsy manaiky ny vadiny. Marina zany. Manaiky azy tsy amin'ny tsindry azo lena fa manaiky azy amin'ny fitiavana izay fanekena sy ny fanekena teo anatrehany alitara fa hoe fanomezan'Andriamanitra ho ahy io dia akatoaviko izay lamina ifanarahana ato. Manaiky izany ve tsika vehivavy? Vehivavy moako dia indraindray dia anao moako dia zaho foana nitindrinao amin'ity fiainana ity. Raha maditra ny zaza dia hoe avy aminao anie mampaditra an'io zaza io. Tsy fagniliana izy ity. Tsy atao fagniliana izy ity. Fa tena hoe manana anjara ny tsirairay ao amin'ny fiainan'ny tokantranony hahamasina kokoa sy hampiharihary ny tena fitiavan'Andriamanitra no tia ny tokantrano, manamasina ny tokantrano. Dia io no iderany Martin Luther ny tokantrano kristianina hoe ray aman-dreny mpiangonantsika dia makasitraka tena makatelina lehibe ny fanambadiana kristianina, nitondra ny mariky ny azo fizalian'i Jesosy, makatoa ny mariky ny azo fizalian'i Jesosy ao amin'ny tokantrano mba iray saina, iray fo, iray fitiavana, iray fanompoana, tena mifaly amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Izao manambara aminareo, milaza aminareo koa izay afatr'Andriamanitra eto dia mampiseho izay tena fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Andriamanitra eto dia manery boninika ny Lutera i Petera hoe Petera tena tia ve ianao, Petera tena tia ve ianao, Petera tena tia ve ianao. Nalaelo ihany moa Petera fa tsy takatry ny fahalalàn'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manamafy ny tena fitiavansika an'Andriamanitra mba ho tiany ondry koa, ho tiany madinika koa, ho tiany raharaham-panimpona. Ny asan'Andriamanitra izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny Kristy dia napetrany teo amin'ny Petera, apetraky Petera ao amin'ny fiangonana, apetraky ny fiangonana tsirairay amintsika tsirairay izao. Fitiavana na toy izao atsika dia fitiavana tokony ho velomina eo amin'ny fiainany tsirairay ao amin'ny tokantrano ao. Tsy haiko raha manaiky an'izany ianareo. Fa ny lehilahy tsy natao mpanjakazaka natao mpanjaka ny tokantrano fa izao mitondra azy amin'ny fahalemem-panahy, mitaiza azy amin'ny fahalemem-panahy, maneho izay fifankatiavana manaza ny vehivavy. Ka eo no indraindray tsika lehilahy dia mibody amin'izao hoe anganao ny lohan'ity tokantrano ity dia fa eto koa ny ianao rehefa anao no izy. Zafady, tsy fiainana kristianina zany. Alaminy tsara izy io, alaminy tsara izy io. Raha misy asa anana dia io ataova,
nareo atao fa anao io na dia sahirana ry madama hoe ny zanako tiany maditra mbola mitomany dia tsy vitako mba ataovy rehefa taraiky ny ohatran'izao ataovy nanao ka tsy famanana ny ondrin'Andriamanitra zany miray misoga miray mientana tsy fahalemenao sy faharesenao amin'ny raha vehivavy zany faharesenao eo anatren'Andriamanitra ny finoanao an' Jesosy ny fankatoavanao an' Jesosy atraizaka atraiza ny fankatoavanao azy ny an' Jesosy anie dia hatramin'ny ainy ny tenany sy ny ranony atolotry no azy ho anao tsisy tambiny hoe atolotriko anao ty dia vidinao tsy nanao an'izany Jesosy izy ny raisika teo 10 nomeko anao ny tenako sy ny rako mba inona ny anjaratsika inona ny anjaratsika amin'izany fahasoavana lehibe nomen'Andriamanitra mahatonga asika ho finaritra eo anatren'Andriamanitra zany ka dia mitena amintsika Andriamanitra maniraka asika hanambara ny filazantsara n'Andriamanitra maniraka anao hizarany tenin'Andriamanitra teny fiainana manafaka ny olona io indraindray igagany olona tamin'ny tany mananjary zahay nitondra fiangonana dia mbola mpiandry zahay tamin'izany io anie dia ny pastora ihany no mitondra fiangonana io anie dia ny pastora ihany mitondra tenin'Andriamanitra tsy marina io sanatria ao efa ilay mananjary io zahay nitarika an'io io izy fileovana io mpiandry zahay tamin'izany ka manana anjara amin'izany tsika fa rehefa mivavaka sika amin'ny fahatokina mivavaka sika mifanekena mivavaka sika amin'izay nataon'Andriamanitra amintsika dia momba sika Jesosy zay ny fahalemen'ny Petera eto zay ny mangoaina ny Jesosy eto Petera ianao ty moa olona raha ny tena dinena ianao ty moa hoaiza ianao ty fa mahalala tsara ny tsy fivavahan'Andriamanitra io ny faiblesse sika fiangonana io ny faiblesse ny kristiana io ny faiblesse isa tokantrano manino ny sasany inona ny fahalemena tokantrano tsirairay matetika hitako andalovako mana dia izao zara raha mivavaka izy isakafo zara raha mivavaka izy isakafo fa raha atory zany ma dia tonga dia ao ohatra ny omby voky reny tonga dia midaboka dia fa natao hivavaka izao sy ianao manolotra ny olana rehetra eo amin'Andriamanitra aza vononao Jesosy fa Jesosy tsy matinao Jesosy tsy matitsika na dia ho ampanginonao ohatra n'inona anatinao Jesosy tsy mety mangina fa tena manery ianao ihany tongava sika aty an-trano aty zao tongava sika amin'ity tany ena le fahadisoan'ny zanak'Israely nababo azy io nababo azy tany Babilona izay faminaniana nentin'ny Ezekela tamintsika teo ane dia Ezekela hita fa hoe nahafantatra tsara ny tena fitiavan'Andriamanitra ny zanak'Israely mpisorona tao amin'ny finoany zanak'Israely ka dia naneo an'Andriamanitra izay tena fitiavany fa tsy maintsy miteny Ezekela hitasika amin'ny toko 2 ao zany tenena ihany ianao izy na ino izy na tsy ino izy mitenenanao fa maditra izy zanaka maditra izy zay no observation Ezekela toko 2 dia nandininy 4:7 raha nandinika n'io boky ny Ezekela io dia ny zavatra hitako ao tsisy hafa ny fitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely fa izay no hitondran'Andriamanitra ny fiangonana amin'izao koa raha nampitahina amin'ny filazantsara ny Jaona nasehon'Andriamanitra zany tamin'ny Ezekela dia Ezekela izay tena hoe nino natahotra nambara ny fahalemen'ny mpanjaka tamin'izany natahotra nambara ny izay nahatonga azy ho babo zany niaraka tamin'ny fahababoana tamako Ezekela dia nanambara izy hitasika io maha Ezekela ny Ezekela amin'ny baiboly sika io
raha tia hamaky an'io sika dia vakio fa mitsinjara efatra lehibe ihany io boky io tsinjara efatra lehibe dia ny faminanianany amin'ny zanak'i Jerosalema, faminanianany amin'ny ny olona mpiray vodi-drindrina aminy, ny faminaniana ny amelezana ny reny mpiray vodi-rindrina manao tsinotsinona ny fivavahana jiosy ireny, faminaniana ny hamerenan'Andriamanitra ny fitiavana dia mihodinkodina aza ny zanak'Israely mandeha amin'ny vanim-ponaka, mandeha amin'ny vanim-poa samby, mandeha amin'ny zavatra any amin'ny Kananitaka, manao an'izao ka izay nahababo azy tany Babilôna. Ka dia ity Ezekela ity zany mitondra ny feo faminaniana nambara tamin'ny zanak'Israely fa hiverina nareo ho an'ny Jerosalema, ho an'ny Joda, dia zavatra ny raketiny Ezekela zany, dia zavatra tsy maintsy hiainany zareo ho any, izay mahatonga anazy maminany ny amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ny tempolin'Andriamanitra izay ny tiako tenena dia natokana ho fanamasinana ny olona hiaona amin'Andriamanitra, ho zanak'Andriamanitra ary tena ankonan'Andriamanitra. Ka dia ambara amintsika koa zany androany. Zany koa ny tenenina amintsika androany, moa tian'i Jesosy marina ventsika io. Fahano ary ka andraso ary ny ondrin'Andriamanitra eo aminareo. Dia hoy Petera teo hoe mitandrina azy tsy antery fa amin'ny fahalemena, amin'ny fahatsaram-panahy, ka dia ho zanak'Andriamanitra be voninahitra ianareo. Ray voninahitra amin'Andriamanitra ianareo. Ahazo ny satry-boninahitra tsy mety simba. Io no satry-boninahitra. Tsy tahaka ny satry-boninahitra izay matimatesany tsirairay amin'izao fiainana izao nomen'Andriamanitra ny mena. Dia anjarako sy anjaranao misaisaina amin'izany. Ny adidinao amin'ny famahana ny ondry. Aza mieritreritra nizaniza araka izay nataony Petera teo hoe ino ny amin'ity lehilahy ity tompoko? Tsy ahoanao zany ozy izy fa ianao manara Jesosy. Zany no takiana amiko, zany takiana aminao. Ny ataony hafa, ny ataony nizaniza, lamin'Andriamanitra ho azy zany, fa ny lamin'Andriamanitra ho asika dia milaza tsara ny fahatsaran'Andriamanitra. Tiansika Andriamanitra, mamindra fo amintsika mandrakariva Andriamanitra, manambitamby asika tahaka ny zanaka malala Andriamanitra, ka mahatonga asika tongeto izao. Dia mahereza, matanjaha amin'ny finoana fakatoavana ny tenin'Andriamanitra, finoana fanekena ny tenin'Andriamanitra, finoana ny mahazanak'Andriamanitra asika, ka hananasika fiainana ao amin'ny hatramin'izao ka mandrakizay. Nahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka hatramin'izao faharoa mandrakizay. Amen. Vavaka isika. Sotranao zahay Andriamanitra, azaonay mitokana eto mandray ny teninao. Tianay ianao, mamindra fo aminay ianao, manambitamby anay toy ny zanaka malala ianao. Mboary ny fonay, mba ahay hanompo, ahay mizara, ahay makatoa ny teninao amin'ny tokantranonay eo. Tomboy ny finoanay, mba hereso zahay, mba hatoky anao hatramin'ny fahafatesana azy. Ny saritra ny atao, manomezanay saina, manomezanay fahendrena, manomezanay fahalalana, ahaizanay manefa sy manatanteraka izany, mba ho voninahitra ny anaranao. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay. Amen. Raisony dia fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.